Vaovao hafa kosa indray voasokajy ho isan'ny vokatra tsara indrindra na ny atsotsika hoe meilleur produit aty Afrika ny vokatry ny tekno tamin'ity taona ity noho ny fanavaozana samihafa hoentiny manatsara ny vokatra. Araka izany dia manana vokatra vaovao izay tsy mena mita amin'ireo ika farany ao anatin'ny telefonina ny tekno. Miditra amin'ny fanavaozana lehibe sy eo amin'ny tontolon'ny avolenta ny tekno amin'ny alalan'ny famokarana ireto finday avolenta sy smartphone ireto. Amin'ny alalan'ny ireto vokatra ireto dia mampiseho ny tekno fa afaka mifaninana tsara amin'ny marika lehibe maneran-tany toy ny iPhone 6, ny Galaxy S6 ary ny Xperia sy ny maro hafa koa ary amin'ny vidiny mora kokoa. Ny tekno raha teo izay voasokajy ho vokatra tsara indrindra aty Afrika tamin'ity taona ity. Fantôme paty ity G9 io zao ny vidiny 890 000 ariary. Afaka mifaninana tsara amin'ny Galaxy Tab ireny zany ny prix an'izy io. Zany hoe moitié prix. Tsika zao raha ohatra hoe mijery an'ireny Galaxy Tab ohatran'ny mitovy caractéristique même option mbola lafo noho izay zao ty sady simple SIM misy. Ohatran'izay zao modèle anankiray afaka hoe comparer tsika an'ilay izy. Isan'ny raitra amin'ireto finday avolenta ireto ny Phantom Z izay misy ireo option ahafahana mandefa ny baiko tianao atao amin'ny alalan'ny fanoratana monja eo amin'ny écran. Amin'izao fotoana izao dia ny tekno mobile dia manana produit maromaro afaka atolotra antsika mpanjifa. Ao zany ohatra mame ohatra tsika ity moa zany Saturne fotsiny Phantom Z. Izy ity 16 mégapixels ny photoany 32 Go mémoire interne dia ny processeur ny azy octa-core zany efa 8 fois zany ny processeur Android 4.4. Izy ity dia afaka mifanitsana amin'ireny modèle izay misy eto amintsika le vrai marque ankoatran'ny tekno zany ohatra hoe Samsung, ny LG, ny Nokia sy ny sisa reny. Ny iPhone koa dia afaka mifaninana aminy ohatra iPhone 6, ny Samsung ohatra ny Samsung S6. Efa misy avy hatrany ny housse sy ny power bank atolotra miaraka amin'ireo smartphone rehefa manjifa izany ety amin'ny tekno sy ny Elite GSM izay distributeur exclusif ny vokatra tekno eto Madagasikara. Efa misy hatrany raha ny fanazavana ny garantie 12 volana miampy 2 volana sy ny service après vente.